ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana, nahatratra izao androandroany izao mbola ahafahantsika manaraka indray izao mofinaina amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera Facebook izao. Dia tononona amintsika isan-tokantrano ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo aneny fiadanana. Mbola ao anatin'ny lohahevitra izay manao hoe mandresy ny fahafatesana ny Tompo mandrihitra izao volana avril izao tsika ry havana. Koa dia mampahery antsika rehetra indrindra nahatratra ny Pasika 2024 ka dia nandresy ny fahafatesana tokoa ny Tompo dia mba hiainantsika sy hivelomantsika tokoa anie izany fandresena izay nentin'ny Tompo izany mba ho famonjenantsika. Ny mofinaina izay voalahatra ho vakiana sotoriana amin'ity androandroany ity dia araka izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia 5:1 ka hatramin'ny 7. Bokin'ny Isaia mpaminany 5:1 ka hatramin'ny 7. Mialohan'ny hamakina ny teny dia mbola hiara hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, nisaotra ny dera ny haja ny voninahitra natolotra ianao, raha nomenao anay indray izao maraim-baovao izao, mbola ahafahanay miombom-bavaka eto anatrehanao. Misaotra indrindra anao noho ny fitahiana rehetra, ny fiarovanao anay, nandrihitry ny alina ka tratry ty maraina ity, velona trapamonjeny izay. Ataonay ahoana ny tsy hisaotra anao noho izany fitahiana lehibe izay omenao anay izany, ka fa ny hatsapanay fa ny fahasoavanao ny mbola nahatoy izao anay. Misaotra indrindra anao izay Jesosy, raha mbola ny velominao ka tratry ty anio ty. Ankehitriny nefa dia mamindrafo aminay, mamelany elokay amin'izay rehetra tsy fahatanteranay rehetra dia hifonanay ary angatahanay indrindra ny famelan-keloka avy aminao. Diovy izay mba ho vakeloko ary sasao mba ho vanim-pahotana. Afao amin'izay rehetra mangeja sy mamatipatotra anay izay Jesosy, na inona endrika izany, fa ianao kosa no aoka anjaka ty am-ponay tsirairay avy. Apetraka hifeno am-pelantananao ary ny fotoana rehetra izay tanterahanay eto ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ka dia mitenena Jehovah raha ho vakiana aminay ary ho toriana aminay ny teninao. Dia mangataka indrindra fanahy masina izay mba hitoetra ty anatinay ka hanazava ny teny, hametraka ny teny rehetra eo ambavanay ianao ka tsy hisy tsy voambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Dia manatrefy feno izao fotoana izao, fa izay rehetra ataonay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amin'ny anaran-tsonao no andrinay sy angatahnay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Dia vakitsika ny Isaia 5:1 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Andriamanitra ianao, anandratra anao sy hiderany anaranao aho, fa efa nanao zava-mahagaga ianao, dia zavatra efa voakasatra amin'ny ela sady mahatoky ny marina indrindra. Fa efa nataonao tonga korotam-bato ny tanàna manda dia rava tokoa, ny lapan'ny vavavaly dia nataonao tsy vaniko tanàna. Tsy hatsangana intsony mandrakizay iny ka dia kalazanao ny firenena masika. Atahotranao ny tanàna firenena loza be, fa fiarovana mafy an'ny reraka ianao, eny fiarovana mafy an'ny malahelo amin'ny fahoriana. Fierena amin'ny ranonoram-baratra, fialokalofana amin'ny herinandro, fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana amin'ny fafy, mamely ny ampiantany. Tahaka ny fandresinao ny ainandro izay mamely ny tany karakaina no andresenao ny fitabataba amin'ny firenena hafa. Eny tahaka ny amin'ny ainandro resin'ny aloky ny rahona matevina no andresena ny fanakoran'ny olon-doza be. Ary Jehovah Tompo maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'ny tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrikely, zavatra matavy be tsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary ho foanana eto amin'ity tendrombohitra ity izy, ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra. Ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafa tondromaso ny olony eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah no efa niteny. Ary ho lazaina amin'izany andro izany hoe indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehovah
izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboina ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary eo amintsika ny fitarihan'ny fanahy masina. Tahaka ny Isaia 4:20 dia tafiditra ao amin'izay antsoina hoe apokalipsy ny Isaia koa ity toko 5:20 ity. Teny faminaniana izay tsy mifatoka irery amin'ny Israely anefa izany, fa mihitatra maneran-tany izay ivon'izany fanambarana izany. Hita eo amin'ny 9:9 izay milaza amin'ny fanasan'Andriamanitra ny firenena rehetra. Ambaran'ny teny ary etona fa Andriamanitra izay manasa antsika rehetra dia voalohany mpanjaka tompon'ny fandresena, ary ny faharoa dia nanala ny alahelo rehetra nanjo. Ndeha ho jerentsika voalohany hoe Andriamanitra izay manasa antsika rehetra dia mpanjaka tompon'ny fandresena. Andriamanitra izay manasa antsika rehetra dia mpanjaka tompon'ny fandresena. Ireo fanambarana rehetra manomboka amin'ny 1 dia maneho indrindra an'Andriamanitra ho mpanjaka. Tsy mpanjaka fotsiny amin'izao anefa no asongadina izany, fa mpanjaka avy nandresy, tompon'ny fandresena, arak'izay hitantsika eo amin'ny 2 ka hatrany amin'ny 5. Ambaran'ny mpaminany Isaia eto ny hira fisaorana avy amin'ny mpino mahatoky izay mametraka amin'ny fiainany teo amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana hoe Jehova Andriamanitra ianao. Zavatra roa mantsy ny manamarika izao fiterahana izao, dia ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra ary koa ny tsy fiovany amin'ny fanatanterahana izay voakasany sy nampanantenany miloha. Izany tsy fiovany izany dia antoky ny famonjena ny mpino sy ny fanatanterahana ny fanompoana izay natolotr'Andriamanitra. Dia raina Jehova satria miavaka ny asany. Tsy mitovy amin'ny hery hafa rehetra izy ka mampangahy ahy ireny. Tsy mba toy ny olona mahery maro eto amin'izao tontolo izao izay tsy miaro afa-tsy ny havany akaiky ka manary ny olona sisa hafa. Fa Jehova kosa dia fiarovana mafy ho an'ny malemy arak'izay hitantsika eo amin'ny 4 sy ny 5. Ny fandraisana sy fanampiana ireo teny tsy manana ny fandraisana sy fanampiana ireo tena tsy manana na inona dia toetran'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Kristy dia Andriamanitra tonga nofo. Ny fanasana araka ny 9:9 ary dia maneho indrindra ho toy ny fanehoana manetriketrika izany fandresena izany, tahaka ny mpanjaka mankalaza ny fametrahana azy amin'ny fiandrianana ka nasany ireo ambany fahefana rehetra no andraisan'i Jehovah Andriamanitra ny firenena. Koa amin'ny alalan'ny fety fanasana ary hanomezany tsara indrindra arak'izay hitantsika eo amin'ny 9:9 tapany B. Ilay Andriamanitra izay manasa antsika rehetra izany dia mpanjaka tompon'ny fandresena. Eny tompon'ny hery sy fahefana tokoa izy, kanefa manaiky hiara-paly iombonaina amintsika. Tena fahasoavana izany ry havana. Fa zinona moa isika no iray latabatra amin'ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka? Tsinotsinona isika ry havana. Nanaiky hiaraka amintsika, hiara-iombonaina amintsika izy, izay eo amin'ny Kristy. Eny, ny fanasan'ny tompo ny fanehoana amin'ny endrika hita maso izany fanasana antsika rehetra izany, ka hisitraka ny zava-tsoany. Koa miantefa aminao izany tenin'Andriamanitra izany, indrindra ho anao izay mbola tsy niroso, iray latabatra amin'ny tompo. Fotoanany izao satria mbola ao anatin'ny fanombohan'ny fianarana sy ny fidirana vaovao isika izao. Koa ianohy ny antson'ny tompo. Moa ve efa mba mananohina ny antsom-panasany ve isika amin'ny fanekentsika iray aina, iray fitiavana amin'ny Kristy? Manasa anao Andriamanitra iombonayna aminy. Fa ny faharoa dia hoe Andriamanitra izay manasa antsika rehetra dia mahalala ny alahelo rehetra manjo. Andriamanitra izay manasa antsika rehetra dia mahalala ny alahelo rehetra manjo. Aorian'ny fitsarana ireo voaporitra sy ny fiderana dia tonga ny firavoravoana. Ny fandresena mantsy dia anorenana indray ny fifaliana ao am-pon'ny olona satria ny divay dia mariky ny fiainana izay tsy hita intsony teo aloha. Dia indro tafaverina eo an-databatra ny firavoravoana lehibe indray.
I Jesosy koa dia efa nilaza io fiverenany divay io sy ny fiaraha-misakafo lehibe any amin'ny fanjakany, arak'izay hitantsika any amin'ny Matio 2:22 ka hatrany amin'ny 4:20. Satria ny divay marika hanambarana ny fiainana izay manambara ny fandresena tanteraka dia ny fahafatesana. Hitantsika eto ary ny soratra ahitana ny finoana ny avian'ny fandresena ny fiainana ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty. Ny finoana Israelita dia toa miorina tamin'ny fanekena fa tsy misy fiainana intsony aorian'ny fahafatesana, arak'izay hitantsika eo amin'ny Jeremia 7:30, ny 9:20 sy ny 7:20. Ny mpaminany, ny fariseo ary farany Jesosy ireo vavolombelona dia miasa mafy mba hanity izany fomba fijery izany. Hoy ny teny eo amin'ny 9:7 hoe arofoana ny eto amin'ity tendrombohitra ity ny sorona izay manarona ny olona rehetra. Ny sarona ambara moa eto dia enti-milaza ny sarona fanaovana amin'ny andro fisaonana. Raha atsorina izany dia fanambarana ny fanalan'Andriamanitra ny alahelo rehetra no ambaran'izao teny izao. Izany raha teo no itoizan'izao 5:7 izao. Andriamanitra izay manasa antsika rehetra izany dia manala ny alahelo rehetra manjoa. Eny, be alahelo tokoa isika noho ity izao tontolo izao ity feno fahoriana, feno faharatsiana. Eo amin'ny fitoeran'Andriamanitra ho mpanapaka ny fiainantsika nefa no hany hanala izany alahelo tsy azo ialana izany. Ko andeha ary hietry tsy iseho mahafeno fiainana, na mahavita tena, na mahaleo tena, fa hanaiky kosa ho tapahan'Andriamanitra ny fiainantsika satria eo ihany no misy ny tena fifaliana. Ny eo amin'ny 9:7 arak'izany raha miverina ny fanekem-pinoana ny mpaminany dia mametraka tsara ireo teny fiderana farany izay miankina amin'ny fandresena ny fahafatesana, satria avy amin'Andriamanitra ny famonjena ary hamarin'ny lohahevitsika izany manao hoe mampandresy ny fahafatesana ny Tompo. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Hivavaka-tsika. Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitra dia misaotra indrindranao izay ny amin'ny teninao. Ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra tokoa, ka dia ampitoera teo anatinay ny teninao. Tsy handalo fotsiny eo aminay izany Jesosy, fa tena mba hiainanay ary hivelomanay ary hiainanay izany teninao izany. Ianao tokoa ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay tondra ny elokay teo amin'ny hazo fijaliana, ka nitondra ho fandresena ho anay tamin'ny alalan'ny Paska 2024. Fahatsiarovana izany dia nanatanteraka izany izahay, ka dia misaotra indrindranao ny amin'izany famonjena izay nentinao anay izany. Fa Andriamanitra izay manasa anay tokoa ianao amin'ny mahampanjaka anao, amin'ny mahatompo ny tompo anao ka nanome anay ny fandresena. Dia tsy ho raraka tany anie ny famonjena izay nentinao anay Jesosy, fa tena iompo mampanahy miaraka aminao izay. Ianao koa dia Andriamanitra manasa anay rehetra, fa mahafantatra sy mahalala ny alahelonay rehetra ianao. Ny ahomponay tsy miloka ao dia tsy misy izay tsy fantatrao. Ka dia entinay eo pototry ny hazo fijalianao izany Jesosy, dia ianao no hanafaka anay amin'izay rehetra mampalahelo anay, amin'izay rehetra olakolana iainanay, amin'izay rehetra manahirana anay, dia ianao no hanakinana izany rehetrarehetra izany. Ka dia ampitomboy ny finoanay mba azahoanay miaina sy mivelona mandrakariva amin'ny teninao. Ankehitriny izay Jesosy dia mitondra mbavaka ny fiangonanay, dia ianao ny mahalala ny atidy maro samihafa izay atrehan'ny kristianina rehetra. Tsy raviravin-tanana manoloana ny asanao Jesosy, fa tena hanao zava-dehibe ny asa fampandrosoana ny fiangonanao. Ao ny vokatry ny sampana mitambatra izay tanterahana amin'ity volana ity, dia ianao no ameno izay tsy ampy rehetra ao anatin'ny kitapom-bola ny sampana tsirairay avy, ary ny ezaka rehetra izay tanterahana dia mba ho tanteraka so vita soamatsara ny Jesosy, mba hanehoanay ny voninahitra ao tokoa anie, izay fanoloran-tenanay amin'ny alalan'ireny fanomezana izay atolotray azy ireny. Dia
Vavaka ho an'ny kristianina izay mba hafoy zava-tsoa anao amin'izany asa fampandrosoana ny fiangonanao izany. Mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina koa izay miazo ondry marobe ato anatin'izao fitandremana izao, dia ianao an'i Jesosy no anomery sy tanjaka fahasalamana azy mandrakariva, azahoany manefa ny zara fanompoana izay niantsoana ho azy. Toa ny fanao mazoto hatrany izy eo amin'ny asa fampandrosoana izao fiangonanao izao, ary indrindra fiahinan'ireo ondry marobe ireo dia tsy hitandro asa sarana ny amin'izany fiahinany ondrinao izany. Dia ianao nanome azy izay mba hirehetra ilin'ny fony sy angatany amin'ny anaranao Jesosy, dia mba tantera ho aminy na ho azy na ho an'ny ankohonany, dia ho mpiara-miasa mahatoky amin'ny mandrakariva ireo ankohonany ireo. Apetraka ifeno eo am-pelantananao koa Jesosy ny fahasalamana tsirairay avy, dia misaotra indrindra anao ny amin'ny aretina izay nandalo teto amin'ny firenenay. Eny mbola misy izany kanefa dia mbola narovanao izay ka tsy tratra izany aretina izany, dia mbola mahatoky sy mino izay Jesosy fa mbola hiaro anay mandrakariva ianao na miditra na mivoaka ny tokantranonay. Ireo marary kosa Tompo, na inona aretina mety mahazo ny tsirairay avy na ny tokantrano na ny amin'ny hopitaly na ny amin'ny toby, dia ianao no mbola hanome azy fahasalamana ka hiasa ao anatin'ny fanafody rehetra ianao mba hitondra fanasitranana ho azy ny fanafody rehetra izay ampiasana. Dia ianao no hanendry ny loharanona aretina izay mety manaitaina any amin'ny vatany any, izay rehetra mety mitondra fahakiviana ho an'izy ireny, dia ianao no ampahery azy Jesosy, ampitombo ny finoany mba azahoany mitraka mandrakariva, ary ianao no ampahery azy ireny. Apetraka ifeno am-pelantananao koa ny fiainanay, ny tokantranonay, ny ankohonanay, dia tsy diso anjarany amin'ny fahasoavanao. Ianao nanambona anay, hiaro anay amin'ny asa fivelomanay Jesosy, ka hitondra fahombiazana ho anay tokoa ny asanay Jesosy. Dia apetraka ifeno am-pelantananao izay rehetra mety mahasoa anay nefa tsy voatononay, fantatra efa mahay manao mihoatra noho izay nangatahanay ianao, ka dia mba tanterao aminay araka ny haben'indra fonao izay rehetra tokony ho anay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no andrinay sy angatahanay izany vavaka izany, ary sitrakay izany faranana amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy manao hoe: Raharay izay ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izaka mitady ny lanitra, miloana ny mijery-sazo aminay, ary mandelany ilokay, tahaka ny amelana izay ilika taminay, ary azatotranay ao fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisao amin'ny finoana riavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Andriamanitra ny fiadanana ane, hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka hokarovina avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.